fifaliana ho andray no mitondra raha-bafinaritra ho antsika rehetra mpijery-tsaina amin'ity anio ty ny tenako reveron fanandrinarivo miaraka aminao anatin'izao fandaran'izao ary ety am-piandohana dia te hanasanao anaraka ny fandarantsika indray hatramin'ny farany izay noko fa dia azonao fampahirezana manokana kasika manokana ary indrindrindrany azonao ny famangin'Andriamanitra amin'ny fiainanao izany. Ety am-piandohana koa dia te hanonona koa ny fiadan'Andriamanitra ao tokantranao araka ny teny soratra maso hoe tonono fiadanana fa raha misy ny zanaka fiadanana naiza mampandroso anareo dia hitoetra izay fiadanana izay ary mino fa izay fiadanan'Andriamanitra dia hirotsaka indray ho anao sy ny tokantranonao manokana izay mampandroso anay ao anatin'izao fandarana izay noko fa mahafinaritra sady asoantsika rehetra mianakavy izany. Ankasitrahana feno ianao izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarantsika ary mino fa dia ny tompony asoanao mandrakariva amangy anao mandrakariva ary tsy tsahatra asoa ny fiainanao hatrany hatrany. Eny araka ny fandarana izay efa niarahantsika tamin'ny farany dia te hampatsiahanao fa manana fotoana miavaka tsika ny alahady izao. Alahady izay anisan'ny avaka satria alahady Pasika. Tamin'ny farany efa niteny tondra taminao hoe ny fotoana Pasika dia anisan'ireo fotoana lehibe izay fionan'Andriamanitra manokana amin'ny vahoakany. Misy fotoana lehibe ao anatin'ny Baiboly anankitelo lehibe izay marian'ny ten'Andriamanitra izay nataon'Andriamanitra ho fionany amin'ny vahoakany. Isan'izany ny vanim-potoana izay atrehantsika avy hatrany ny alahady izao dia ny aladin'ny Pasika dia misy izany ny Pasika dia avy eo ny fotoana ny Pentecote izay fotoana izay arinan'io Pasika io ihany ary tsoentsika dia ho avy amin'izay fotoana izay Pentecote izay sady ary rehefa avy eo ny fotoana ny tabernakely na fotoana ny ratsakazo izany. Mampirisika anao satria ny fotoana tahaka izao dia fanana loatra ozy izy tsika malagasy satria raha ny Pasika manokana dia tena hoe vanim-potoana famangin'Andriamanitra amin'ny vahoakany fanaovany zavatsoa sy fararany zavatsoa sy dridrirany amezany ny vahoakany dia para vaovao satria taona vaovao omen'Andriamanitra ny zanak'Israely koa ny fotoana ny Pasika izany. Ka anio tia dia te hampafantatra anao fa manana fotoana miavaka raha ny fiangonana saina manokana izay sady vanim-potoana ny Pasika moa misy hevitra lehibe mafonja dia hoe miaraka atsangana amin'ny Kristy. Zavatra vaovao mahafinaritra manko dia Baiboly milaza fa Kristy Pasika ho antsika tena maty izy tsotra nisy taona nytao filazantsara tamin'ny olona dia izy ilay olona tsy maty izany izy fa sendra olona nitovy taminazy nisy namono iny dia avy eo izy mipotra avy any dia ohatrany hoe tsangana tamin'ny maty nefa tsy maty akory. Tepika nefa ny tiako ampahafantaranao dia tena maty Jesosy fa nefa ny Baiboly milaza fa tsy nijana teo amin'ny fahafatesana ilay izy fa tena nitsangana tamin'ny maty izy ary misy profo velona entin'izany tsy hoe kory fotsiny hoe histoara na ngangambavy antitra na ohatran'izany fa satria ozy izy Jesosy amin'ny jaona toko fahiny ozy hoe satria velona dia velona koa ianareo. Dikan'izany dia izao profo velona azonao azo tsapain-tanana avy hatrany dia ny fiantraikany any amin'ny fiainanao. Velona ozy izy dia velona ianareo ka nizaniza koa ozy izy mbola mandre ny feoko ary na dia efa nepasana azy dia mbola hitsangana amin'ny maty indray. Dikan'izany dia izao sy fiantraikany na dia ataoko hoe mety tsy non'olona ngambany satria mety tsy niainana ary tsy hitan'ilay vanim-potoana nitsangana an'i Jesosy tamin'ny maty fa azo porofona eo amin'ny fiainanao ilay izy. Profo velona azo tsapain-tanana dia tsotra. Tanao possible angamba mety ny fiainanao maty satria mety tsy mandeha amin'ny lohany intsony. Ny zavatra manko matoa resahana hoe maty dia midika hoe tsy mihetsika intsony, tsisy fiainana, tsy velona, tsy mitombo. Ary maro amin'ny olona mety angamba tsy ara-batana izy maty fa ny fiainana efa maty, tsy mihetsika intsony, tsy mandroso intsony, tsisy fiovana intsony, tsy mitombo intsony. Ny tepika dia dika izay fa tsisy fiainanao. Rehefa tsisy fiainana dia midika fahafatesana ny anaran'izany. Ka ny tepika raha ohatra miresakantsika hoe Jesosy velona ka raha vonina ianao ino an'izany dia zavatra nitranga dia izao ozy hoe satria velona dia velona ianareo. Dikan'izany azo hisy fiantraikany na koa afaka hisy impact avy hatrany amin'ny fiainanao ny fahaveloman'i Jesosy. Ka araka ny tekito hoe anisan'indray fiantraikany ngezabe dia afaka mikasika izy na ohatra mety possible mety angambany koa ny sehatra mety misy fahafatesana amin'ny fiainanao ny maro angamba ny sasany ankamaroany miresaka arabola fa ianao mety hoe tsy manana olana miresaka arabola fa miresaka mety ohatra ny fiainam-pitiavana ohatra ny fahasalamana mety any anatin'ny tovanao any efa misy zavatra maty ny hoe maty dia hoe mety ianao vela fa mety efa tsy mifonctionne ara-dalàna intsony ny vatanao mety ohatra ny hoe tsy haiko ny partie ny vatanao efa tsy mihetsika intsony mety paralysé
zany hoe tsy afaka mihetsika tsy afaka manao mouvement tsy afaka manao ninina fa na inona mety mahazo anao satria velona ozy izy Jesosy dia velona dikan'izany zava-dehibe ndraisantsika fa baiboly milaza fa satria velona izy ary tsy nahazo azy ny herin'ny fahafatesana ary izy manana ny fanalahidiny fiainana sy ny fahafatesana ka niteboka dia manana loha hevitra ho iatsika amin'ny alahady ho avy izao izay fotoana amin'ny Pasika tena hoe fotoan-dehibe io ary tiako ampirisihana amboarinao ny programanao maro ny olona rehefa ohatr'izao ny fety ny tena mamaky azy fa mialohan'ny fety rehetrarehetra aveloha Andriamanitra hamanginao indray amin'ity indray mandeha ity mety mahatsiaro ohatry ny any ianao ao anatin'ny baiboly ao boky Samuela voalohany dia miresaka vehivavy anankiray izay Ana ny anarany nanambady izy antsoina hoe Elikana dia nefa ny Elikana vadiny io dia mbola nanambady ankoatra anazy dia tsy iza fa ny rahavaviny dia penina zavatra nitranga nefa dia izao Iana tsy nety niteraka izy dia tena nahazo ny fitiavan-dralehilahy raha ohatra ny hoe tokony any mifanaritra izao Elikana le raha zany ho an'ny vadiny dia ny Iana ataony double foana fa ny le penina tsy nataony double penina moa zany dia miteraka fa zavatra nitranga dia izao Iana tsy nety niteraka ireo olo ireo dia vahoakan'Andriamanitra ary efa piseho foana teo anatrehan'Andriamanitra isa-taona fa tamin'ity indray mandeha ity ny zavatra nafinaritra dia izao nikikitra hatramin'ny farany Iana satria rendez-vous araka ny teneko anao io nandrapatonga anazy nahazo kasika tamin'Andriamanitra tiako tongavana manko dia tsotra mety tsy vao izao ianao no nanatrika fotoan-dehibe fotoana amin'ny Pasika efa tamin'ny herintaona ianao no mety hoe fa angambany efa nisy Pasika dia nakany am-piangonana ianao tokoa angambany dia mety hiteny hoe ina moa mafotoan-dehibe an'io fa dia ohatry ny alahady rehetra fa mamelahy hiteny ianao androany fa amin'ny fotoana koa ianao tonga amin'ny etaeta ohatry ny Iana nge tena marina dia ohatry ny hoe raha ny sahy zany dia izao satria raha mijery ianao baiboly tonga teo anatrehan'Andriamanitra izy dia tena nidradradratra nitomany tamin'ny etaeta fatratra ohatry ny azoko an-tsaina angamba atao anatin'ny fony hoe mandra-poviana ohatr'izao foana amin'ny fiainako satria ozy izy ny baiboly hoe isan'andro dia nandefilefy azy ny rafiny nandatsa azy nandrapatonga anazy tena leo fiainana dia ny baiboly tonga mihitsy izy tamin'ny etaeta tao anatrehan'Andriamanitra dia nivavaka ohatrin'ireny olona mamo ireny satria rehefa hitany mpisorona izy ely tamin'izay fotoana iray dia izy inda koa ity vehivavy mamo ity vao afiry dia efa mamo dia izy atsy zany tompoko fa noho ny faniriko sy etaetan'Andriamanitra noho ny vetsovetsom-pony teo anatrehan'Andriamanitra dia izay natonga anazy tsy nahatsara tena raha mivavaka izy tan'ity tsotra ilay fanao isa-taona fa tena hoe nidepase ny zavatra rehetra nidepase ny mahazatra anazy nidepase ny eritreretiny hoe ohatran'izao izy mivoaka taminy izy nandrapatonga anazy ohatran'ny hoe olona mamo ny fijery azy fa nefa nafinaritra dia ity namaly azy Andriamanitra tao anatin'ilay fotoana mety mihitsiny le vanim-potoana mety mihitsiny izay fanaovan'Andriamanitra zavatra ao anatin'ny fiainan'ny vahoakany dia zavatra nitranga dia izao ozy izy ely taminy omeny Jehovanao ny izay rehetra nangatanao taminy ny arivan'iny ihany rehefa nody izy rehefa falifaly nandray kasika avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay teny dia namangy azy Andriamanitra ny herina ny fotoana dia niteraka izy ary fantatsika tsara fa Samuela ny zanany tiako tongavanao dia tsotra mety imbe dehibe fa mivadibadika antaona tsy voa indray mandeha na indroa ianao angambany nefa niatrika fotoana Pasika fa amin'ity indray mandeha ity te hametraka fanamby ianao loha hevitra dia hoe miara hatsangana amin'ny Kristy aveloha Andriamanitra hikasika amin'izay zavatra izay eritreretinao efa maty io fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra tao tsy hain'olona izany fa hain'Andriamanitra tao be dehibe ny zavatra ohatran'ny hoe hitantsika izao amin'izao fiainana izao ny fahaizan'ny olona mimitatra mivoatra ny zavatra rehetra fa nisan'ny antokana tsy hitan'ny olona hatramin'izao ary possible mihitsy mandrakizay tsy hitan'ny olona dia ny vahaolana mikasika ny fahafatesana fa satria ny baiboly miteny io ny fahavalo farany tsy maintsy ho resena ny vahaolana mikasika ny cancer efa manomboka mahikaroka ny olona dia mahita ny vahaolana mikasika ny sida efa manomboka mikaroka ny olona dia mahita fa ny vahaolana tonga ny olona maty ho velona mbola tsisy nahita ary eto ny teboka le vahaolana le vahavalo azafady farany izay tsy vitan'ny olombelona resena efa vitan'i Jesosy nandresy azy ka araka ny teniko hoe ninona sehatra maty amin'ny fiainanao misy angamba antsika efa karapasy be mijoro fotsiny fa ny any anatintsika any efa maty fihetseham-po efa tena hoe ohatran'ny hoe tsisy tsony ohatran'ny hoe izay mahatonga ny olona indraindray sahirana na fiaina-tokantrano ary satria na izy koa ary tsy mahatsapa-tsony hoe misy fiainam-pitiavana ohatran'ny tsy manana fironana tsony hoe ity olona na hoe afaka amin'ity olona satria mety maty noho ny angambany fa tsy ho mpanantenana ny sesesy
satria ianao mba niezaka nyity olona nefa mivadian'le olona niezaka mba ohatrany sakra tamin'ny fiainan'olona maro ianao nefa mivadian'le olona mandrapatonga anao a ohatrany hoe tsisy tsony no fatsapanao fitseponao ao anatin'le izy fifaliana sy eritreretinao a hoe mba ananana mikasika ny olona fa ohatrany hoe te hidy ao aminao ianao a dia midy aminao tsy te ilan'izan'iza tsony a tsy te hatokony izan'iza tsony fa vanim-potoana mety zao a hamangin'Andriamanitra anao mety tsy voatery olana ara-pola mety tsy voatery olana fihetsem-po fa mety fahasalamana sy ny sehatra rehetra izay mahazo anao tongavana anjara miara-tsangana amin'i Kristy ny fotoana dia ny aladin'ny Pasika zao a etsy amin'iraika sy ritsandoana lankely misy fotoana manomboka amin'ny 9 maraina fito sasa maraina raha toa mety tsy tratranao ny amin'ny 9 maraina dia misy indray ny amin'ny 9 a dia misy indray ny amin'ny 10 sasany a ary misy ny amin'ny 12 sasany fotoana ny teny frantsay a ny fotoana ny teny anglisy a amin'ny ray sasany misy fotoana ny couple koa eny a izay anasaiko antsika rehetra satria io koa nisandray dia izay nisandray mampijaly olona maro dia fianam-pitiavana tsy ampy fotsiny mifankatia je t'aime fa misy zavatra tokony fantatrao araka ny ten'Andriamanitra satria ny zavatra tiako ampahafantarinanao tsotra foy a dia Andriamanitra nanorona tokantrano dikan'izany izy nanana idée originale an'io a ary izy ihany mahasoa an'io fianam-pitiavanao io tongava mananjara etsy am'ritsa amin'ny ray sasany amin'izay fotoana ny couple zay ary ny ariva fotoana ny miracle spécial amin'ny roa sasany a sady fotoana miracle spécial mahavampotoana ny Pasika azy a dia tena hiavaka tena hiavaka ny fotoana ny miracle spécial amin'ny ariva amin'ny roa sasany a izany ka mampirisika anao ao avy amin'izany raha ohatra moa ianao any amin'ny faritra Atsimondrano a dia manasa anao a misy fotoana koa eny Tanjombato eny a amin'ny 9 ora sasany ny fidirana eny moa voalohany a dia misy indray amin'ny 20 sasany a dia misy indray amin'ny 10 ora sasany a ary ny ariva koa amin'ny 2 ora sasany misy koa ny fotoana ny couple eny amin'ny ray sasany ka manasa anao ako a io ny teny Baiboly andramboka izaho fa tsara Jehovah fa tonga Kristy ame fiainana ao antsika tonga taty ambony tany Jesosy a tsy hoe fotsiny hoe tonga taty izy a nandany fotoana tsy tonga taty izy izery tapy hoe zany zanak'Andriamanitra fa tonga taty izy niaraka tamin'ny tanjona ary isan'ray tanjona lehibe n'Andriamanitra ny amin'ny atongavany dia ny ananantsika ozy izy ny Jaona 10:10 Jaona 2:10 ozy tonga izy a hame antsika fiainana sady ame antsika be dehibe ka raha miresaka be dehibe izy a tsy miresaka ny isany izy na ny amarony fa miresaka le qualité mpiainana le karazam-piainana le tokony hanananao ianao io manko a tokony hanana fiainana tsara ianao tsy fantatra hoe manahoana ny ainanao hatramin'izay fa mifantatra dia izao Jesosy ny teny nampananteny fa ny atongavany dia amianao fiainana azay indrindra n'le izy mba ahafahany name fiainana anao dia tsy maintsy nandalo fahafatesana izy mateo amin'ny hazo fijaliana mba ahafahany mame an'le fiainana ho an'izay rehetra mino ny anarany araka ny teto ianao io tokony hanana fiainana tsara ianao io tokony hanana tokantrano tsara ianao io tokony manana asa tsara ianao io tokony manana fiainana tsara sy mandroso ary fiainana voninahitra avy aiza ny ahafahanao manana izay fiainana izay Jesosy efa nampanantena tsy hoe nanao resaka be fotsiny fa efa nanao an'le asa izy ary izy efa niteny teo amin'ny hazo fijaliana fa efa vita dikan'izany le zavatra tsara tia nomena anao tsy voamboarina tsy voaomena fa efa natao ny antokana ny andrasany sisany dienao vonina venao andray le fiainana vonina venao amin'le fiainana vonina venao andray le zavatra izay efa nataon'ny tompo anao fa tokony hanana fiainana tsara ianao eny ary ny fotoanantsika moa madiva firarana ihany kanefa na izany ary mialohan'ny amaranana dia te-hampatsiahanao fa mana fotoana miavaka tsika isan'andro san'andro a amin'ny mahazatra antsika moa dia mahazatra dia herinandro masiny tia miresaka tsika hoe Kristy ny antony ivelomako isan'andro tamin'ny talatsika nanomboka itony alarobia ary ny alakamisy isaky ny amin'ny 5 sasany a itsy amin'iraiksa andohana lankela izany tongava mananjara ozy hoe Kristy ny antony ivelomako isan'andro ka mampirisika anao satria ny fiainana dia tsy mandehandeha ho azy amin'izao ny fiainana tsara raha miresaka tsara ho ny mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe tsy tahaka ny mangamasaka io ka milatsaka ka tonga ho azy fa misy zavatra ao ambadiky ny io izany hoe fanalahidy a raha izay ny ilazana azy ahafahanao manana fiainana tsara ka ny fiainana tsara toko tsy any amin'ny vola tsy any amin'ny zavatra ivelany ny fiainana tsara Jesosy nampanantena fa Jesosy ny tena fiainana ozy hoe Jesosy ny fiainana Jaona voalohany toko 10:10 hatramin'ny 12 izy dia milaza ny fanambaran'Andriamanitra dia marina ny fanambarana dia tsotra ao amin'ny zanaka misy ny fiainana ary izay manana ny zanaka ihany no manana fiainana ka ianao aza diso hevitra satria na ny olona ary be dehibe ny olona manam-bola ary betsaka ny olona manam-bola na dia ataoko hoe mahantra ary firenentsika fa ny tokana ny tena mamianao fiainana dia tsy ny vola tsy ny vady tsy ny asa tsara tsy ny fahombiazana
eny tokoa angamba ny mety efa vokatra le fiainana ireny fa ny tena fiainana tsy avy amin'ireny ny fiainana dia Jesosy no mamy azy ary reny vokatra rehetrarehetra tadiavinao reny no anisan'ndray miseho rehefa fotoana fa amboniny izany rehetrarehetra izany Jesosy ao anatinao. Eny ary ny fandarantsika moa madiva farana ka entona metrahako ny veloma mandram-peonantsika rehetra mino zahay fa ho avy ianao ary asoanao fotoana izay atrehanao ao anatin'izany satria ny lohahevitra tsy hoe lohahevitra moa izany fa anisan'ndray fivohinay eto anatin'ny fandarana dia hoe tsy mitory tsy misy profo zahay. Eny ary samy mitombo fahasoavana tokoa rehefa farandrenarivo niaraka anao tao anatin'ity fandaranty mandram-peona tokoa.